avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Toy ny ady amin'ny fanamafisana ny fahalalany asa fanaovan-gazety hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina nandritry ny fanamarihana ny andro ny 3 Mey andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Mila misokatra amin'ny fampisitrahana loharanom-baovao karohan'ny mpanao gazety ireo sampandra-panjakana sy andrim-panjakana raha tiana ny hanome lanja ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Manitra ny malagasy ambanin'ny fahefa-mividy mihoatra amin'ny fiakarany vidim-piainana. Tsy manana asa hafana maharaka ny vidim-piainana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy araka ny fanadadiana ka ny fanosehana ny setra tsy miankina iasan'ireo malagasy ireo tsara karama no vahaolana amin'izany. Maresaka any ivelany ny sintona ny filatsan-kofidiany amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ny kandida any Guinée. Kandida isan'ny nahazo laharana faharoa tamin'ny fividianana filoham-pirenena teo aloha ary natolotry ny antoko-mpanohitra lehibe ao Guinée tamin'izao fividianana solombavam-bahoaka izao. Ny antsipriandreo avetrany ary. Manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity miaraba antsika mpanao gazety ihany koa natratra izao andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izao. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao mitoy ny ady amin'ny fanamafisana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina nandritry ny fanamariana ny andro ny 3 Mey andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Mila misokatra amin'ny fampisitrahana loharanom-baovao karoa ny mpanao gazety ireo sampandra-panjakana sy andrim-panjakana maro samihafa raha tiana ny hanome lanja ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina tamin'ity androany ity. Rina fitiavana no mitatra ny anjiprian'izay. Nisy ny fanateram-boninkazo ny marana teo teny amin'ny tsangamato ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety Analakely ho fanamarihana ny andro ny 3 Mey izay andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Lohahevitra tamin'ity taona ity ny hoe manorina ho avy ao anaty fandriam-pahalemana. Fototry ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Ady atao isan'andro ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ary mitohatra ny ady sisika amin'ny fisokafana amin'ny fampisitrahana loharanom-baovao eo anivon'ny sampandra-panjakana sy ny andrim-panjakana fa ny mpanao gazety mitrandraka sy manome vaovao ho an'ny vahoaka ho ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina. Toy ny asan-gazety rehetra ihany. Misy foana ny ambana, misy foana ny risika fa mila itsika ny fehany reny. Misy foana ny sakana amin'ny fahafahana misitraka vaovao izay ezahantsika isan'andro isan'andro no manosika an'izay fetra izay. Ireo zany amin'ny ankapobeny ny atao hoe isany mbola défi na fanamby atrehan'ny mpanao gazety ao anatin'ny fanatsika fonana ny lafin'ny sécurité, ny lafin'ny fahafahana misitraka an'ilay loharanom-baovao mba ahafahana manamarina vaovao, ahafahana manangona vaovao mba ahafahantsika mampisitraka vaovao tsara kalitao ho an'ny olona izay mpanaraka sy mpanjifa an'izay vokatra ny fanadihadiantsika izay. Ny atsara ny toerana tamin'ny resaka fahalalany asa fanaovan-gazety raha ny tatitra nataony RSF na ny Reporters sans frontières ho an'ity taona 2024 ity. Niakatra eo amin'ny laharana 700 amin'ny noty 5.5 amin'ny firenena 20% nanaovana fanadihadiana Madagasikara ho an'ity taona ity. Raha toa ka mbola tany amin'ny laharana 7.0 tamin'ny taona 2024. Isan'ny anton'izany fahatsarany noty teo amin'ny tondro ara-politika azon'ny firenena malagasy. Nanamafy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa mitaky fahaiza-manao matianina avy amin'ny mpanao gazety manaja ny etika sy ny deontolojia ny famoahana vaovao marina azo antoka ho tombotsoa ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena. Mitohy ihany koa ny ady amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Fanamby iray ho an'ny asa fanaovan-gazety ny fiarovana sy ny fahaleovantena ny mpanao gazety amin'ny fanantontosan'ny asany raha ny fanazavana. Raha resaka ela ICP inge tsika tsy hoatsika mpanao gazety rery io
fa ny olo-pirenena rehetra ny sehatra rehetra dia mahazo tombony amin'izany hoe mangarahara misokatra ny vaovao zany satria averika ihany hoe ny vaovao rehefa tsara kalitao dia manampy betsaka ny rehetra isam-batan'olona na ny androm-panjakana na sehatra miankina na tsy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mahomby zany ilain'ny rehetra io ilain'ny mpanao gazety io ilain'ny olo-pirenena rehetrarehetra io zany. Mpanao gazety miisa 4 no notolorana marombonina pirenena avy amin'ny fitondrana fanavozana ho fankasitrahana azy ireo tamin'ny ezaka sy asa nataony nandritry ny taona maro. Tsaivina ny 3 Mey 2026 no nankalazana voalohany andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaova gazety taorian'ny fanabaran'ny firenena mikambana. Ankehitriny efa tonga eny anivony anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna momba ny fampisotrahana loharanom-baovao eo anivony sampandraram-panjakana sy androm-panjakana ka andrasana ny fanjiniana izany amin'ny fitaom-pivoriana voalohany anteny miram-pirenena. Fa niakatra 200 ariary ny vidin'ny solika nanomboka androany raha ny fampahafantarany teo anivony OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures ho an'ny lasantsy niakatra 105 ariary ny litatra amin'izao fotoana 77 ariary kosa ny gazoil ary 703 ariary ny litatry ny solika fandrehitra miatra manomboka androany 3 Mey ireo vidy solika ireo araka ny fampahafantarana trany fanohizantsika ny fampahalalam-baovao mahantra ny malagasy ny fahefa-mividy mihoatra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy manana asa ahafahana maharaka ny vidim-piainana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy araka ny fanadihadiana ka ny fanosehana sehatra tsy miankina isian'ireo malagasy ho tsara karama no vahaolana amin'izany raha ny fanehoan-kevitra arahoary ny mahakasika izay. Ny farim-piainan'ny olona tsiraray sy ny fahefa-mividy no mila karina manoloana ny vidim-piainana miakatra satria ny vidim-piainana tsy hidina mihitsy tsy mitsahatra miakatra trany ny vidin'entana rehetra kanefa ny arikaren'ny isam-batan'olona tsy mitombo mihitsy fa $3.70 isam-batan'olona isan'andro izany tsy misy afa-tsy ny fanohanana ny sehatra tsy miankina izay manakarama amin'ny malagasy ihany no vahaolana hoy ny nanaovana fanadihadiana rehefa mandroso ny orinasa miakatra ny karaman'ireo mpiasa ary mahatakatra vidim-piainana izy ireo. Efa nitarainy efa amapolo taona ny sehatra tsy miankina mahakasika ny resaka angovo, ny lalana sy zavatra maro be da be dia angamba ny fianonana io sehatra tsy miankina io no lalana ahafahana manao an'izay. Eny moa fa efa mividy eo ihany fa amin'ny ankapobeny tsy misy vahaolana ankoatra ny fampiakarana farim-piaina malagasy. Izay zavatra izay nefa tsy ho tanteraka raha tsy miasa ny atao ny ankabeazan'ny malagasy rehetrarehetra na ny tontolo ambanivohitra na ny an-tanàn-dehibe dia famoronana an'asa moa zany hitantsika fa sehatra tsy miankina ny tena manao azy. Tsy hoe fanokafana poste budgétaire an'ivo ministère no ampiakatra amin'ny farim-piainan'ny vahoaka zany satria mbola volam-bahoaka koa mandoa an'iny ny sehatra tsy miankina no mamokatra mahay mamokatra sy mamoronasa fa tsy ny fanjakana tsika tsy aro 30 tapitrisa malagasy mpiasa-panjakana daholo fa mila ny sehatra tsy miankina tsika. Ny fanatsarana ny fipetrarakasa sy ny karaman'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ihany no vahaolana ho an'ny Madagasikara hampiakarana ny farim-piainan'ny malagasy hoy ny fanazavana. Betsaka amin'ny malagasy nefa tsy mahafen'ny fipetra mba ahazona asa, ahazona karama tsara noho ny tsy fahampian'ny fanofanana sy ny fianarana ka miravoravo tanana. Mila vahana ihany koa io olana io amin'ny alalan'ny fanofanana ny tanora malagasy hoy ny fanazavana. Fa ny famoronana asa izay dia izay zavatra iny tsy hipetraka raha tsy toa raha mpamatsy volana eto anatiny na ny avy any ivelany. Ny zavatra tahak'iny dia izay hoe filaminana izay amin'ny ankapobeny dia ny fahafahana mijery alavitra dia moa ve mipetraka izay fipetra anankiroa izay amin'izao vaninandro azo atao hoe mbola tsy tena milamina ny firenena mbola misy ny savorivory sy ny atao hoe tsy fitovokevitra isan-karazany milaza ary zareo hoe betsaka ny tolotr'asa fa moa ve ny fianarana sy ny fanofanana azon'ireo tanora sy ny vahoaka ampy tokoa hakan'ireny asa ireny sa ohatran'ilay teo aloha hoe lasa manafatra mpanao soudure avy any Filipina zao tsika tamin'ny Ambatodia. Isan'ny masitsivana hamaritana ny andalam-pandrosoana na mbola manitra ny firenena iray ny tahan'ny vola miditra amin'ny isam-batan'olona isan'andro. Ireo firenena be orinasa matanjaka ihany anefa no manana vahoaka mahafeno ny fipetra io. Na eto amin'ny ranomasimbe indianina fotsiny aza dia resiny nosy rahavavy Madagasikara izay mitana ny larana farany mihoatra ny Seychelles izay efa manana $570 ka hatramy $520 na $507 sy 404 isan'andro izany izay mitovy amin'ny karama amin'ny farany ambany eto Madagasikara raisina isaky ny farany volana.
fa voasambotra ny aliny sabotsy teo inevra olodinina solombavambahoaka voafity tao amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo nentina eny fiadanana izy nanovana fanadidina raha ny loharanom-baovao azo nitsapy tena tany ivelany inevra olodinina ka nigadona teto Madagasikara ny zoma ka izao nosamborina teny an-trano ny teny Analamahitsy omaly alina izao andrasana ny antony fisamborana ity solombavambahoaka avy amin'ny vondrona politika Irmara mpanohana ny filoha teo aloha ity fa tosika lehibe ho amin'ny fanarenana ny toe-kareny firenena ny fanomezan-danja ny famokarana anaty noho ny fanehoan-kevitra solombavambahoaka maro ireo lalam-barotra mifandraika amin'izany azona misarika vola vahiny ka mila tohana araka izany ireo mpamokatra eny fotony singa iray amin'izany ohatra ny ady amin'ny famarina toeran'ny vidim-bokatra ho ny fanehoan-kevitra tsy aro Rasoarvelo. Mbola ady ankehitriny ny fanamarinany toeran'ny vidim-bokatra ho an'ny tantsaha eto Madagasikara tsy mbola mipetraka izany ankehitriny ka miteraka fantiantoka lehibe ho an'ny eny fotony ho ny solombavambahoaka na rivony mamo ankoatra izay mbola ezaka lehibe ny ady amin'ny sy fandriampahalemana izay saikana ihany koa ny fampiroboroboana ny famokarana ary ny fanehoan-kevitra. Mbola tsy mandry ny fahalemana tsy afaka ny asa tsy afaka hamokatra mihitsy isika ao anatin'izany. Resaka ady amin'ny tsy fandriampahalemana ady amin'ny kolikoly ihany koa ady amin'ny tsindry azo lena ary indrindra izay tena horaisina zava-dehibe dia ady amin'ny fametrahana ny vidim-bokatra ny tontolo ambanivohitra mba ho maro toerana sy azahoan'ny tombony mba ahafahany mivelona sy mena eny amin'ny tany izay anjarany any ambanivohitra tsirairay avy any satria efa fantatsika tokoa fa ny tantsaha dia tsy manana asa ankoatra ny famokarana ka raha ohatra ka maty antoka izy ao anatin'ireny dia ho sahirana tanteraka izy amin'ny mba fantarana kely amin'ny fiainany andavanandro any ambanivohitra any ary andao hiara entana anatanterahana an'izany fampandrosoana miainga avy ety fotony ety izany. Ankilany ilaina ny vola vahiny ahafahana mampihodina ny toe-karena misy lalam-barotra samihafa azo trandrahana ao anatin'ny sehatry ny fambolena sy ny famokarana anatiny manampy amin'ny fandrindrana izany fampiasam-bola vahiny izany raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Tadiny hevitra rehetra isika sy tombontsika ny vola avy any ivelany mba hampidirintsika eto atoerana mba hisitrahany isam-baravarana any amin'ny tontolo any satria tsika rehefa miresaka tsena dia miresaka varotra dia miresaka filana dia mila vola vahiny koa tsika ilatsaka eto amintsika mba hositrahan'ny olona mba hampiroborobo ny ekonomia atsika dia miara-miady amin'izany tsika izay mahatonga atsika fambolena sakaivam-bolana satria ambony be filanana izy io any ivelany any izay mampatonga atsika mitondra fambolena maro samihafa tahaka ny kafe tahaka ny gingembre tahaka ny rehetrarehetra izay manomboka fa manomboka mametraka anazy tsikelikely isika. Mila ny fiaraha-mientany rehetra ny fampandrosoana miainga ny fotony ho hiatran'ny fanehoan-kevitra nanao fitsidiana tany Manakara izany ity solombavambahoaka ity ary nametraka fikambanana tany an-toerana hitaritana ny fampandrosoana tamin'ny herinandro iny. Dingana ho amin'izay fampandrosoana ny toe-karena izay hatrany ho amafisina ny fandresen-dahatra ny orinasa lehibe mitrandraka renan-kibony tany eto amintsika mba mampiasa ireo manam-pahaizana malagasy io no isan'ny fanamby amin'izao fitondrana fanavozana izao ary isana ny ona izany fitrandrana vio Beksopa Fianaran-tsoa izay efa nahazo fahazon-dalana ho nasaina. Ankilabao hatrany ireo manam-pahaizana malagasy nandritra ny taona maro rehefa misy ny orinasa lehibe avy any ivelany ampiasa vola eto amintsika. Saika teratany vahiny avokoa no mitana andraikitra ambony amin'ireny nefa isika manana manam-pahaizana ary tokony ho tombony ny maha eto Madagasikara ny asa ho tanterahana eo amin'ny sehatry ny arenan-kibony tany. Mahery ny valonjato ny isan'ireo injenera raha miisa 20 ireo manam-pahaizana momba ny géoénergie nivoaka teto amin'ny sekoly ambony politeknika Vondovorona departementan'ny arenan-kibony tany tao anatin'izay 20 taona nijoron'izay. Hamafisina ny ady sisika amin'ireo orinasa lehibe amin'izao hanomezana sehatra ny manam-pahaizana malagasy. Tanjona dia mbola hoe hivelatra tsaratsara kokoa atao anatin'ny 20 taona ho avy satria misy tanora maro izay mitady zavatra tsara sy manararaotra n'izao fotoanan'ny fanavozana izao tsika ve tsy mba manantena hoe hisy zava-baovao hisy fanavozana eo amin'ny sehatry ny arenan-kibony tany ary ny zavatra atao ao amin'izao fotoana izao dia mba hisokafan'ny minina maromaro ohatrotra ny Ambatovisy QMM any Fort Dauphin efa misy anankiray ao nomena ny permis ny mitrandraka ny vy ao Beksopa ao faritany Fianaran-tsoa fa hisy maromaro ihany koa hisokatra tsy ho ela fa eo am-pandiniana izay sy eo am-pikarakarana izay ny ministera amin'izao fotoana izao. Pihana kely terendra ao andray malagasy atao hoe manam-pahaizana mikasika ny arenan-kibony tany fa tsy takan'ny taloha intsony hoe
manafatra vahiny be diabe any ivelany izy anao eto fa efa mbatsika malagasy ny efa miezaka mafy afaka milahatra amin'ireo toeram-piofahana momba ny arenan-kibon'ny tany any ivelany ny eny amin'ny sekoly ambony politeknika vontovorona raha mifanazavana mahay mitantana ireny orinasa lehibe ireny fa ihany koa afaka manokatra orinasa ho azy manokana ireo manampahaizana malagasy raha ampy ny tohana ny ingénierie minière eny amin'ny politeknika vontovorona izay manamarika ny 15 taonany amin'ity volana aprily 2024 ity isan'ny hanamariana izany ny fanamboarana ny trano ivorian'ireo mpampianatra fa ihany koa ahafahan'ireo manampahaizana sy mpiara-miombonantoka mifanakalo hevitra momba ny arenan-kibon'ny tany dia lafim-baovao ihany koa no entintsika amin'ny sentro vetivety ao anatin'ny doka fohy ndahoary Melhor qualité, me toda vitamine C. Ni gute na natural, let's pirati fatenga reella. Café orange, fraise coco, sim parfum marisa carazani. Abbiamo roche, alle tenga toche. Mina meterna. Sameka isor facianalas. Yellow Up, mety toi, tolotra miavaka hitanao amin'ny super app Yasemo Ireriany hatramin'ny ename 500 méga maharitra 10 minutes dimanjato ariary fotsiny afaka vidiana foana rehefa lany ao amin'ny super app Yasemo Ireriany Yellow Up 500 méga dimanjato ariary monja télécharge haingana ny super app Yasemo. Tapany faharoany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao aina hikatona ny université Analanjorofo raha tsy mivao anatin'ny fotoana fohy ny korotana anatiny any toerana amin'izao fotoana hoy ireo ray aman-dreny ireo mpianatra miena ho ny tatitra ny isan'ny mpianatra mandrato fianarana ao amin'ity université Analanjorofo ity tsy milamina tanteraka ihany koa ny fitantanana ny université vokatra izay korotana maro izay raha ny fanazavana todiny Rina Tahiry no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Anjakan'ny olana maro lafy sy korotana anatiny ao amin'ny université Analanjorofo hoy ny mpianatra amin'izao fotoana izao toy ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny kolokolo isan-karazany ao anatin'ny fitantanana ny tsy fisian'ny comptable ao anatin'ny DAF nandritra ny efataona izay miteraka fitantanana gaboraraka sy tsy mazava ny ady an-trano eo amin'ny mpampianatra sy ny mpandraharaha no ireo olana rehetra ireo sy noho ny fienan'ny kalitaon'ny fampianarana miena nisan'ny mpianatra mandrato fianarana tsy maintsy niditra antsihatra nandamina ny fifanolana sy ny korontana ireo araka izany ireo ray aman-dreny any an-toerana izay mitakiny hanatanterahana ny fifidianana foloan'ny université satria mbola folo vonjomaika tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha no ao izahay dia tsy mety aminay ny hoe ny université eto Analanjorofo dia nizara roa ny mpampianatra mifandramatra ny samy mpampianatra fa nisy ny filaminana ialagna amin'ny zavatra tsy mampandeha ny université zay ka nda io zany tsy milaza hoe ny isa no zahagna fa hoe ho tanteraka ve le fampandrosoana an'le faritra raha misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy amin'ny faritra anankiray amin'ny toerana anankiray dia mitsangana zay amin'ny maloholagna anay amin'ny manotable anay koa zany dia mitsanga nda impolo misy le fitaraigna nataon'le olo dia tsy maintsy miezaka zahay agnatanteraka mba hisiny filaminana dia mahatsara tegna managna didy fizy koa fanareo hoe misy problème amin'ny université université na Analanjorofo dia ho zay hoe ino moa zany problème aloha ifagnantso antsovigny le olo jiaby responsable mavonty ny tanàgna na anjary amin'ny fitondragna na amin'ny université ifanakalo hevitra ke ny tanjona zany dia fitadiavana ny solution zany hatsaratsara kokoa le fandehan'ny université olana ao amin'ny université ihany koa ny tsy fisian'ny fanavaozana na dia eo aza ny fitarainana maro ny fitohizan'ny fitantanana vonjomaika tsy misy vahaolana mazava
aina mety hitarika any amin'ny fikatonan'ny oniversité raha tsy misy ny vahaolana aingana ho iatrany ny fitanteram-baovao. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana andray andraikitra ireo ray aman-dreny any an-toerana mba hisiany ny fahalemana ao amin'ny oniversité. Tsy maintsy mbola isy ny fionana sy ny dinika manaraka amin'ny famana ity olana ity ho fisorohana izany. Lafiny kolotsaina vetivety, fitaovana matanjaka sy mahomby afaka ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny teny. Ho ny akademisiana Ranjatoery Lala nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika fampiratiana ho fahatsiarovana ny dina Ira Ingson Henry izay fantatry ny maro teo amin'ny tontolo ny teny sy ny literatiora ary ny gazety malagasy fa ihany koa ho fanamariana ny faha-80 am'izao taona ny gazety malagasy ny Antsiprian'izay. Hoarina amin'ny teny pirenena hafa, isan'ireo teny efa be mpampiasa indrindra maneran-tany, efa saika ampianarina amin'ireo toeram-pampianarana ambony any ivelany tahaka ny ao Rosia, États-Unis, Europe, Frantsa, Allemagne, Suisse sy ny sisa ny teny malagasy amin'izao fotoana. Mitana milahatra amin'ireo teny 7,000 maneran-tany, eo amin'ny laharana fa 80 azy io sokajiana ny laharana misy ny teny malagasy raha ny fanazavana. Midika izany fa zava-dehibe ny teny ka tokony tsy amaevantsika malagasy tahaka ny valalanam-bo, azo ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny teny ny fanazavana hatrany. Ny tombony ane dia zao hoe io lay teny malagasy io zany dia tokony ho fitaovana matanjaka, mahomby ampiasaitsika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny teny no endriky ny fahefana voalohany indrindra, ny teny no endriky ny tanjaka voalohany manaraka an'izay. Jereo tsara ny Amerikana, inona ny teny ampiasainy, ny teny anglisy, jereo tsara ny sinoa moa tany amin'ny telopolo na 7 taona lasa taiza misy azy. Fa amin'izao fotoana izao misy matanjaka be dia miaraka amin'izay tanjana izay ny teniny. Ka tahaka ny tsy tena mbola resy lahatra isika malagasy ny amin'izany hoe herin'ny teny zany eo amin'ny fampandrosoana. Fa raha miteny zany raha lahatra amin'le hoe ao anatin'ny 100 voalohany teny malagasy midika izany fa fitaovana lehibe io. Fitaovana lehibe io satria ny hamaroan'ny mpiteny no andarana n'ilay firenena amin'izany teny izany. Ahafana mampiroborobo ny teny malagasy araka izany, nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny tranomboky pirenena nosy ny fampiratiana no karakarainy Ranjatoery Lala, izay mitondra ny lohateny hoe ny lalandavitry ny literatiora, ny teny ary ny gazety malagasy. Fampiratiana izay hoentina tsiarovana ny 10 taona namoizana ny Dy na Ingson Henry, izay fantatry ny maro teo ny tontolo ny teny sy ny literatiora ary ny gazety malagasy, fa ihany koa fanamariana ny faha-80 am'izao taona ny gazety malagasy. Ny fitondram-panjakana dia ao anatiny lahara-pahamehan'ny ny fampiroboroboana ny teny malagasy. Ka raha ny sitsiny raha mampiatrano iarahana amin'ireto mpanoratra, mpikaroka ary mpahitatara reto mba ahafahantsika mampita an'izany zavatra zany amin'ireo tanorantsika indrindra izay tonga ato amin'ity tranombokim-pirenena ity satria maro izy ireo avy any faritra manao fandalinana, fikarohana ato ary zavatra hitantsika ity dia voka-pikarohana ary tena manan-danja tokoa amin'ny teny malagasy. Izay zany no antony mamesehatra amin'ireo mpanoratra, mpikaroka sy mpahitatara ireo ahafahana mampita anazy any amin'ny taranaka mambara zany. Ary mitahiry ihany koa, mitahiry-kevitra izay mipetrakan'izy ireo ato amin'ny tranombokim-pirenena. Zava-dehibe zany. Ahatra iray volana ny fampiratiana, maimaimpona sy azon'olon-drehetra tsy diana ihany koa izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay, afaka tsy diana, tsy misy vidim-pidirana ihany koa ny fampiratiana ny soram-piainana raha tsy Fandriamanana Andriamampandry Clarisse sy ireo asa soratra izay nosoratany eny anivony ny trano sary Ambohida. Mbola eo amin'izay kolotsaina izay hatrany, kolotsaina nentim-paharazana manan-danja ao amin'ny fahatrandrefan'i Madagasikara ny Rivotse. Rafitra iray ampiasain'ny foky sakalava indrindra fa ny sakalava ny menabe izy io amin'ny fitahirizana sy fanajana ny tolam-balony razambena ny ampanjaka rehefa misy fanadiovana na famindrana azy ireny na koa mandalo amin'ny tanàna iray misy ny zomba manana mpianakaviana amin'ny razana ho mariky ny fanajana sy fifamatorana ara-kolotsaina. Mbola velona sy ajaina hatramin'izao izany fomba izany ka izay indrindra ary no dia rahantsika ato anatin'ny zanam-panjarana kolotsaina. Ben Ibrahim Magaya Christian. Androantsika dia iresaky manoka ny momba ny rivotse. Ny rivotse dia hazona tsanga misaro sikofoty, mienjiky tsagno na zomba.
natao fipetsan'ireo dady la misy ny etsiky na fampanjosoa ny taolam-baly ny ampagnito. Fombafomba maro isan-karazany no atao vo mahavita azy. Misy ny razan'olo voatokananga vo handrafitsy azy ka tsy afay ro hazo ilay aminy vo liogna omby mazavaloha ro ahositsy amin'igny. Lafa misy raha manahaka an'izao fa andalovany ireo dady raza zany dia manao raha manahaka an'izao tsika hametraha azy fa tsy apetrapetraky mbegbegny avao fa amin'ny hajany amin'ny fombany dia magnory an'izao raha hitatsika zao rivotsy mba hasy azy mandram-pandehanany koa amin'ny tany zay handehanany bakeo. Dia ny rivotsy tsy kila hoe hananga rivotsy dia na hananga tranotrano manao an'io hoy tsika dia ataotao avao manahaka andray abim-beny io fa misy fomba io, fomba fanangana azy, misy fomba fandrafeta azy, misy fomba ampitafy azy ary misy koa raha ao agnatiny ao. Manakory moa ino ny fomba atao zay? Voalohany mare tsika mahita hazo eo, hazo io zao hazo katrafay iaby, hazo katrafay aby, tsy misy hafa eo, tsy misy hazo hafa. Lafa aory raha io aory baka anjoro avaratsy Antignana manday magnanjoro avaratsy somary andefa mimpolo koa baka anjoro avaratsy Antignana igny manday magnantimo, antimo amizay mihaola andrefagna. Misy varavara raha io, varavara antimo. Varavara io tsy hoe amorona hazo koa hanao varavara hazo aha siky io avao, siky foty io avao ro anaova varavara azy aodidy azy agnome endriky misy varavara ahimpa, mihimpa avao lafa miditsy ao. Io tsy kila olo koa magnory azy fa misy razan'olo atao hoe sakombe. Sakombe koa maro koa ny karazany. Ao koa manday sofin'ombiny koa zay. Sakombe mitory mijà, sofin'omby io mitory mijà tsy magnento amonto. Ny dikany tsy magnento amonto dia tsy mivory amonto fa tsy manapaky raha amonto na mbe fa antragno avao, antragno lonaky, zay atao hoe tsy magnento amonto. Dia magnaraky izay sakombe laha ohatsy ka resaka lohatragnony ampanjaka na ampagnito, sakombe koa ro afaky mitory mijà ro afaky magnaniky lohatragno na ampagnito. Rivotsy io tsy hoe avy eo dady regny ka hapetrapetraka avao sagnatrian'ny safafa ohatsy masakra hapetraka an-tany, io tsy hapetraka an-tany. Misy koa ao na amin'ny razatsotra mikaiky azy hoe talatala nefa na amin'ny ampagnito ia na amin'ny ampanjaka ia kobany valo. Ino maha kobany valo azy? Mana tomboky valo, sampa valo, efatsy ato, efatsy aroa valo misaka. Bakeo vo rare koa io satria na rivotsy io eo na mihezagna azy tsy kila hafitsy mbegny hoe atao lafody non fa vahy pindy lafa tsisy vahy mirazo, lafa tsisy vahy mirazo zay vahy pindy, zay koa ro anjoragna azy. Manahaky an'izay koa kobany valo rare io amin'ny vahy mirazo ka i rare amin'ny vahy mirazo rare baka amin'ny lohany igny avao koa ndrare azy mandeha amin'ny volony aty. Manao an'izao hazo rô lafa rare zay namiragna azy lohany fe mitoroky magnantimo avao koa zay lohany aby tsy afotofototsy io fa rare magnantimo satria agny Evian-Drazambe agny Ibengy agny Dadilay Andriamandasoala amin'ny Avoninaity satria miragny izy io fe magnantimo fe zay. Manao an'izao io rivotsy io zany lafa jerentsika baka ato ivelany misy hazo miragnitsy egny agnapo eny amin'ny tapenakin'izay amin'ny sisiny koa zay nivonivo misy hazo miragnitsy reo famantara fa ampanjaka ao ary miragnitsy. Fananganana an'io tsy hoe atsangatsanga avao fa mila andro soa, andro nampanjaka ananganana azy raiky zay mila hataky aminy amin'ny tany neviany eto angatahy amin'ny razany ananganan'io. Fahatelo manao koa talatala haminao omby satria omby mazavaloha tsy maintsy vonoe hananganana azy satria liony voalohany miboaky igny ro tataza finga asavony hazo katrafay miragnitsy zay jerentsika ivelany eo ato amin'ny rivotsy io. Amizao vaninandro iainantsika izao
tsy hita matetiky ny rivotsy la tsy agny amin'ny fitampoa na ny fanompoa fanasà ny taolambalo ny ampagnino. Lafim-baovao hafa kosa indray mampitombo ny marika ananan'ny orinasa Star amin'ny alalan'ny vokatra vaovao fosa energia, zava-pisotro manan-karena akora mampantanjaka vita malagasy. Notanterana omaly nandritra ny fisehoana voalohany amin'ny mampanohana ofisialy ny fifaninanana azy ny fosa ary efa azo jifana amin'ny vidiny 5,000 ariary eny amin'ny mpivarotra rehetra anatin'ny fonosana kaneta 50 centilitatra. Fanampanazavana. Fosa énergie des boissons énergisantes tondra hery sy tanjaka manampy amina resaka concentration ary manampy koa amina resaka récupération après ana effort matanjaka. Izy io dia mbola en canette ihany aloha no amokarantsika anazy. Araka izao fahitanareo azy zao moa zany amin'ity championnat des Rennes de Madagascar Drag Racing ty no sponsorisen'ny fosa voalohany mba isehoany eo amintsika mpanjifa. Ny antony dia ity vokatra ity dia natokana indrindrindrindra ho anna zavatra olona mila adrénaline, sport extrême, izy zany ho an'le olona tena madiditra sasareny mihitsy no namokarantsika anazy. Araka ny vokatra rehetrarehetra izay mivoaka eto amin'ny ataontsika hoe ny amin'ny toeram-pivarotana rehetra ny moa dia misy ny ataontsika hoe autorisation izay angatahana ny amin'ny ministère ny fahasalamana. Ka ny fisotroana azy ity voalohany indrindra aloha zany dia tsy atahorantsika hoe hitondra karazana aretina na vao mainka hampisondratra ny arety mitaiza izay any amin'ny olona rehetra any. Ny olona zaiko fotsiny hoe tsy mety amin'zazy izy. Dia maresaka avy any ivelany inany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrana fenenao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny film tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.